avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra anao ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Miantso ny vahoaka tsy ho andarany tsao sy ny fanakorotanana samihafa amin'ny vaovao diso ny praiministra lehibe ny gouvernemanta. Ahina amin'ny rara fandikan-dalàna solom-bavambahoaka sahondrany Malala Marie Michel. Matoa angatahana fanalana ny immunité parlementaire isorohana amin'ny famotorana hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena. 27 ireo tranga mampiahiahy voaray tao atapy-tanàna ny mahajangatra amin'ny omaly alahady fa 4 ny volana janoary 2024 tsy mandray ireo mpianatra tsy manao kasibosy ireo sekoly mba hanajana ny fipetra isorohana ny fiparitany valana retina impox ao an-toerana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Venezuela kosa indray Idalcy Rodriguez no voatendry ho filopisolo toerana any an-toerana mandritra ny 70 andro amin'izao tsy maheo ny mpitondra Nicolas Maduro izao araka mibaiko avy amin'ny fitsarana avo any an-toerana. Ny antsiprian'izay no arahantsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Aterina indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany hanomboantsika ny fampahalalam-baovao miantso ny vahoaka tsy ho andairany tsao sy ny fanakorotanana samihafa amina vaovao diso ny praiministra lehibe ny gouvernemanta roa volana izay no niasana ahafahana mamerina ny Madagasikara ao anatin'ny lalana makany amin'ny fampandrosoana ranambarany nandritra ny tafa voalohany nataony tamin'ny vahoaka malagasy omaly teny amin'ny lapam-panjakana ny Mazoarivo. Nandiso ny filazana fanampiasa plosha billet ny fanjakana na ahafahana nanome ny tampy pakasitrahana ray alina sy 3 ariary ho an'ny mpiasam-panjakana ny praiministra lehibe ny gouvernemanta. Fantaninao hoe nampiasa planche à billets zany dia tsy izay mihitsy fa hiezaka no natao. Ho anay mpanao toe-karena moa zany mampiasa planche à billets zany dia zavatra tena faty satria ny efehan'izany dia zavatra manahirana be ka nisy ezaka nataony teo amin'ny ladoany dia raha pitahana tamin'ny taona 424 zany ny vita tamin'ity 524 dia nitombo 5% ny recette douanière zany hoe 200 milliards d'ariary 5% zay zany ny azo tombony raha pitovinany tamin'ny taona lasa. Ary ny eo amin'ny seritry ny impôt ndray dia nisy plus 5,8%. 5,8% zany manome 295 milliards d'ariary. Ka izay itony ezaka vita zay no nafahana nandohan'ireo prime 310 000 ariary isaky ny mpiasam-panjakana. Atramina voatendry azy praiministra omaly rajony arivelo eritsalama no safidy ny fanaovana ny dinika databatra boribory ny tondrana ny tatitra ireo asa vita. Mpanao gazety sy solotena avy amin'ny GNZ Madagasikara no nametraka ny fanontaniana saingy voaresaka ireo lohahevitra samihafa. Isan'izany ny momba ny etralaina amin'ny karama izay mahabe resaka iny anivo ny fiarahamonina. Eo koa no mety ho fiakara ny karama ho an'ny sehatra tsy miankina. CTM, GEM, FIFPAMA tamin'ity izy miampy an'ilay forme satria continuum ataony ny économie na resaka salaire na resaka iny dia handinika hoe raha ity ny fiakaran'ny iny moa ty zany ny asa-panjakana ny mpiasa-panjakana raha ity ny inflation dia mba firy kosa no angatahan'zareo dia izay zavatra tapaky ny mpampiasa sy ny mpiasa hoentiny aty amin'ny fitondram-panjakana dia eo manao dialogue public privé dia miresaka hoe firy zany mba tsy isin'ny
inflation be loatra firy no iarahantsika. De io zany resaka teny iarana. Ny olona mandray latsaky ny 350 000 ariary tsy mandoa etra 0. Raha ohatra ianao zany ataontsika hoe mandray 400 000 ariary de le 350 000 ariary iny 0 ny irsa amin'iny fa 350 000 ahatra amin'ny 400 000 zay ny andoavanao 5%. 5%. Zany hoe raha latsaky ny 400 000 ariary zany ny karamanao de 5% ny irsa alohanao. Raha 20% izy taloha. De diso be le tenenana hoe 25% le izy zao. Tena lasa latsaka be mihitsy le izy zao arakaraka ny karama raisina. Raha vao mihoatra ny 4 millions d'ariary, le tranche amboniny iny ohatran'le calcul teo ihany, iny izy 25%. Zany hoe inona ny hevitra zany? Le mandray bebe kokoa, angalana bebe kokoa, de le mandray karama kelikely, na tsy angalana, na angalana kely. Noresahany Praiministra ihany koa ny fanamboarana ireo lalam-pirenena. Nasongadiny tamin'izany lalam-pirenena faharoa sy ny fahafito izay mampitaraina ny mpampiasa lalana. Momba ny fanohizana na tsy ny lalambe mikodana, nitondra hevitra hafa ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta. Eo am-pandiniany zay zany hoe ahoana ny anatanterahana azy. Fa raha anatanterahana azy hatramin'ny farana aloha ny hevitro manokana. Raha le tracena atao zay tsy nanaovana étude d'impact environnemental satria mandalo amin'ny parc zahamenany de animba zavatra be any. Totra mbola am-pandiniany zay hoe tena iny ve le lalana ilana azy. Satria azadino ny RN 44 ary ny avy eo Moramanga mandeha mamonjy ny Tamatavy le tetezana natahorana efa vitany zareo avy Ambatovy. De raha ny eritreritra zany aloha de hoe andeha ary ny toizatsika hatreo Ambatondrazaka. De avy eo Ambatondrazaka mandeha mamonjy ny Tamatavy ielana am'le mandraka satria mandraka io tena problème be am'le izy avo be. Ka raha samy anao an'le lalana le bebe mikodana, tsy haiko zay tsotsika azy sody re mampifandray an'reto sopitra Ambatondrazaka sy Bealana de mba moramora ny iverenany aty Antananarivo. De raha samy anao ihany de andeha atao hoe iny zany de hoe la route du riz ngambany iny lasa vaovao satria any an'le Bealalana any manodidina azy sy ny mandry tsara any. Raha vitako iny de mora be mampandray azy any andapa. Nanambara ihany koa ny Praiministra fa anatin'izao fanovana sy fanavaozana izao, atsaraina ny arkarena amin'ny alalany vokatra tsara kalitao sy vidiny mirary, fanatsarana ny tontolo ny fampiasam-bola izay nomezana vahana ny malagasy ireo orinasa tena madinika sy salatsalany. Efa natao ary amafisina ny fifaninanana ara-jariny sy ara-dalàna anatin'ny fahalalana eo amin'ny orinasa vaventy sy madinika amin'ny alalany fampihenana ny fanodikidinana ny tsena. Fa nionkevitra mifandraika amin'izay lahateny nataon'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta izay. Mbola sakana tsy ahafahan'ny orinasa madinika sy salantsalany mivoatra ny alafinizana bola alain'ny banky ka tokony tadiavana vahaolana matotra ho ny Flou national ny antoko HVM. Tokony hojerena akaiky ihany koa ny raraha poliklinika ilafy satria aim-bahoaka no resaka raha ny fanazavany. Gaeton Andriatsilavo. Saripady ary tsy tokony anaovana takalonaina ny resaka fahasalamana hoy ny Flou national ny antoko HVM raha naneho ny heviny mikasika ilay raraha poliklinika ilafy. Neny amin'ny poliklinika izay manaporofo mazava ny fiarovan'ny fitondram-panjakana teo aloha ny tombotsoan'olo tokana raha ny fanazavany hatrany. Aloha tsika tsy azona sentosentro satria milona olona marary sika. Mila tsabona. Mila fepetra entitra sy mazava ny fitondram-panjakana amin'io satria ny poliklinika tompoko tsy vorotana tomobile na transit na magasin de stockage fa olona ny tsabona tao mpiasa-panjakana sy ny olona hafa. Ka ozy hoe reny ny vokany satria namena tombon-dahany betsaka io toerana anankiray io ahafahany nanitatra ny tao tsara sy ny andro fantatsika lafo be ny tao. Ankehitriny nefa dia manana olana le satria lasa ohatran'ny manao chantage ny tompon'ilay orinasa hoe de zay de tsy tsabontsony. Za zany eto de lalan-kevitra anankiray ny teneniko hoe fahasalamam-bahoaka io tsy atao ohatr'izany fa mandray tokony andray fepetra ny fitondram-panjakana. Azo fitondram-panjakana atao tsara ny manao réquisition amin'izay fomba anaovany azy satria aim-bahoaka ain'olombelona no eo amin'ny lohan'izany. Manoloana ny fanaparahana asa
ahafana mamorona asa ito amintsika araka ny faneho-kevitry ny praiminisitra Omaly nambarany fa mbola sakana lehibe ny fidangany ny zanabola alain'ny banky eto amintsika ka tokony hitadiavana vahaolana sy ametrahana paikady mazava izay manome tombony ireo orinasa madinika sy salatsalany. Ka tsy de gaga loatra sika raha betsaka amin'ireny orinasa kely madinika miavo teny reny no lasa alain'ny banky le antoka na ry zareo tsy maloha volan'olona na miasa tsara ary lasa mandositra fanenjena fotsiny na dia lasa ny banky satria atao antoka ny tanimbary, atao antoka ny fitaovana fitotom-bary, atao antoka daholo ty rehetra ty mba hafana mahazo an'izy nefa lafo loatra le izy. Any zany anozy aho hoe mila mitoy kely zany le lalan'ny tsaina napetraky ny gouvernement tamin'ny lalan'ny premier-ministre hoe mba ahoana ny transversalité an'ilay fanapariahana ny asa mba moronana asa ho an'ny tanora. Marina le teny hoe aloha ny tanora tsy hitady foana hoe hiasa isam-bolana fa mba hanao ny azy amin'izay. Tena tsara zany hevitro zany fa vekotra mandeha ny tena sakana dia izay ataoko hoe ny fahazahoana n'ilay vola hoentina miasa any amin'ny banky dia ny alafony le izy ary ny antoka zay hoentina makany. Zany tsy mahagaga antsika raha tonga eto dia na ny ataontsika hoe zavatra nataon'ny malagasy teo aloha ary lasa mivahiny zavatra asa majinijinika potika daholo ny asa majinijinika fanjairana ny confection locale sy ny sisy reny satria tsotra kokoa an'ilay avy any ivelany izy tsy mandoha an'izany lafo be zany izy tsy maka vola eto toerana zany fa mitondra vola avy any ivelany any izy fo mampidirany azy eto dia izy daholo maka hatrany amin'ny épicerie no lasa n'le vahiny le izy. Tokony ho terena aingana ny fanampiana ny olona ahafahany mivoatra atsaraina ny fepetra sy ny fepotona anampiana azy ireo. Efa nisy ilay tetikasa fiarina teo aloha saingy tsy hita ny vokany ka irariana tsy sitranga tahaka izany intsony anatsarana ny toe-karena sy ampisondrotra ireo orinasa madinika sy salatsalany eto Madagasikara. Fa salehibe sady goavana no miandry antsika satria teriny fotoana isika nefa tsy maintsy mandroso malaky ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny kolonely Randrianirina Mikael nandritry ny fananganan-tsaina izay notanterana teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha androany alatsinainy miantso ny rehetra amin'ny fifanampiana ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-po fa indrindra ny fifampitokisana ny tenany mba ahafana manatanteraka izany. Maro ireo mamafa vola amin'izao fotoana vola kendrena na korontanana ny firenena hoy izy ka ilaina ny fifampitokisana ahafahana miasa mpilaminana mba hanatrarana ireo tanjona lehibe napetraka ny hitondrana ny firenena nitondra fanazavana makasika ilay prime ray alina sy telo hetsy ariary honomena ireo mpiasam-panjakana ihany koa ny tenany ambom-bola mpanjakana izay nozaraina ho hiatrany nambarany. Fa noho izantsika izay solombavam-bahoaka misy adimy no hoe sorona tsy solombavam-bahoaka intsono ny filohany antenimieram-pirenena sy teny Randriana solony haiko tamin'ity androany ity no mamafisiny ihany koa fa tsy ara-dalàna tanteraka ny fanesorana ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Saondra ary Malala Marie Michel raha ny fanambarana trany Entso Raso ary Malala. Nanara-dalàna tanteraka ny fanesorana ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Saondra ary Malala Marie Michel hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Randriana solony haiko androany. Nisy ny fivoriana tamin'ny alalan'ny vision conférence natao ireo mpikambana eo anivon'ny bureau maharitra na ahafana roso tamin'izany fanambakevitra izany raha ny fanazavana. Ny zavatra nambarako iny dia mampiseho fa tena mangarahatra tanteraka ny fanapahakevitra rehetra izay mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ary mbola averiko indray amintsika vahoaka malagasy nanaraka tsara ny lalàna velona eto Madagasikara ny fanasorana ny immunité ny solombavam-bahoaka Saondra Michel fa nizaniza na solombavam-bahoaka na président de l'Assemblée na ny sénateur na ny ministre dia ambany lalàna avokoa izay rehetra eritreritra ny sasany hoe izahay hanao zavatra tsy nety le natao teo aloha tahaka tamin'ny andro teo aloha nisan'ny solombavam-bahoaka afakandro zay tonga dia ny bataille natao anatin'ny fivoriana ara-potoana
taona ny batay zany zavatra nataony zareo teo aloha dia androany zareo mahatsapa hoe tsy nao tena nanara-dalàna tanteraka mihitsy re tompoko no amafisiny ihany koa fa solombavam-bahoaka tsy latsaka ny dimy no hoe sorona tsy ho solombavam-bahoaka noho izy ireo tsy nanatrika fivoriana nandritra ny fotoana maharitra efa nisy ny dingana natao teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ahafahana miroso amin'izany anamboarako eto aloha androany fa hisy solombavam-bahoaka isolo lalàna no anasorana azy ny olona ve tsy mivorona andritra n'izay fotoana ny voriana zay a na indray mandeha fotsiny midraty dia tsy misy excuse izy dia lalàna mipetraka hoe dia tsy mety iso itendray nareo hoe ary ny akabiazany reny ane dia olona mpitarika doany valifaty politika olona mpitarika misy tsy mpitarika vao misy tsy mpitarika koa miala ao anatin'io zavatra io raha fantatrao tsara fa mijovo amin'ny lalàna velona ianao mirespecte azy tsy tokony atahotra tsy misy ny valifaty politika hoy izy fa ny lalàna no melazaina ary tsy misy intsony ny ambony lalàna fa ambany lalàna avokoa ny rehetra raha tsy ahivina nisy ny taratasy ofisialy avy amin'ny fitsarana nangataka ny analana ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Saondra Malala Marie Michel ahafahany fitsarana anao ny asany amin'ny fampitorana sy fanadihadiana an'io olom-boafidy io mikasika ireo raharaha fandikan-dalàna maro araky ny fampahafantarana nataony filohan'ny anteny meram-pirenena androany ny voreraka izany ny bureau maharitry ny anteny meram-pirenena ka niraisina ny fanapahan-kevitra momba ny fanesorana ny immunité parlementaire n'ity solombavam-bahoaka ity ahafahany fitsarana manao ny asany araky ny lalàna velona fahina amina raharaha fandikan-dalàna ny solombavam-bahoaka Saondra Malala Marie Michel mahatonga tana fanalana immunité parlementaire irosona amin'ny famtorana ho ny mpamakafaka raharam-pirenena mbola betsaka ireo olom-boafidy tokony hanovana fanadihadiana ka mila raha ny fitondrana akaiky raha ny fanazavana tsy azo Rasoary Velo no mitatitra ny antsiprian'izay miteraka fanio-kevitra samy hafa ny mikasika ny fanesorana ny zotsy azo enjehany anana ny solombavam-bahoaka na ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Saondra Malala Marie Michel lazain'ireo mpiray firehana politika amin'ny io antso-zay atao amin'ny iromaro zany tsy ity solombavam-bahoaka tsy ihany nefa no niaran'ny fanenjehana na eo aza ny andraikitra ananany raha tsy ahivina solombavam-bahoaka misy sarono no samborina nandritry ny fitondrana razoelona na tsy mbola niala tamin'izy ireo azy io zotsy azo enjehana io afetra rahalambo zafimbololona solombavam-bahoaka ny boribory tany fahadimy sy afakandro kristian solombavam-bahoaka ny mahajanga voalohany tranga izay manasongadina ny fanitsakitsahany fitondrana teo aloha ny lalàna zany ka sy tokony hiteraka hevitra ho ny mpamakafaka raharam-pirenena ahina amina raharaha fandikan-dalàna io olom-boafidy io matotakina ny anaovana famotorana sy fanadihadiana azy raha ny faneho-kevitra ny olana tatoato nisy ny OPF zany na tamikany député fetro na tamikany député afakandro Christian nisy zany ataontsika hoe ny OPF ny fitondrana nisy tamin'izay fotoan'izay ankehitriny zany ny assemblée nisy indray nanaja ny ataontsika hoe ny disposition constitutionnelle tsy azo enjehana ny député raha tsy nanao demande de lever ny immunité le fitsarana dia matoa zany ny assemblée nationale zany ny bureau permanent nanapa-kevitra hoe lever ny ina moa ny anaran'izy to zany ny immunité parlementaire ny député anankiray dia satria heveriny hoe ampy tanteraka ny dossier ary matoa izy lanin'ny assemblée dia ampy tokoa zany ny dossier ny ampelantanana mampiseho ny tranga tahaka izao fa tsy tokony hialokalofan'ireo olom-boafidy ny zotsy azo enjehana ananany raha ny faneho-kevitra trany mila fanadiovana araka izany anteny meram-pirenena ka tsy hanavahana olona ary tsy tsitsiana intsony ny fanaovana famotorana azy ireo tandremy amin'le hoe fa maninona moa hianina fotsiny fa tsy hianina nisy olona koa ny enjehana satria hoe nisy zavatra tsy netiny nataony dia tafajanona député foana izy dia mbola lasa député reny angamba tokony jerevana daholy ka le izy tsy tokony ho atao rapport de force io hoe hoentina amina rapport de force io lalàna io raha ny zavatra reteto ny inona zao BDP ny eny reteto hoe nisy zao ny bonbon sucette 9 milliards d'ariary ny ainana teto daholo zany nisy ny volamena ny lasa plomb député ny zany olona zany
ankoatr'izay lesaka tamin'ny fitondrana rajoelina ny fampiasan-kery sy ny fanaovana raha matahotra amin'ny fanenjehana olona ka tokony hitandrina ny fitondrana ankehitriny anavaka ny fomba fiasany amin'izany raha ny faneho-kevitra hatrany. Mikasika ilay valanaretina impoksakosay indray 27 ireo tranga vaovao mampiahiahy voaray tao an-tampon-tanàna ny Mahajanga hatramin'ny omaly fa efatra ny volana janoary 2024 tsy mandray ireo mpianatra tsy manao arovava-orona ireo sekoly ho fanazana ireo fepetra ny fisorohana ny fiparitany valanaretina. Ny vidin'ny arovava-orona izay lasa misy manararoatra ka mampiakatra avoroeny any an-toerana vokatra izany. Christian Andriamihery, Kolo Mahajanga. Cachebouche obligatoire io ny soratra mitsena ireo mpianatra sy ny mpanatitra azy ireo eo ambaravaran-tsekoly amin'izao fidirany 3 volana faharoa ny tao-pianarana 5 izao noho ny fisin'ny valanaretina ny Andrandrajako eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga tamin'ity fa 5 volana janoary 2024 ity. Itarainan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ny fanararaota nataon'ireo mpivarotra sasany amin'ny fampiakarana avoroheny ny vidin'ny cachebouche raha mitaha amin'ny vidiny eny amin'ny farmasia. Ny olana zany ateraka an'ity cachebouche ity zao ny mpivarotra cachebouche zao manararoatra amin'izao zava-misy mampalahelo zany tamin'izany vidy aloha voalohany za mbola nahazo le 500 ray fa misy ray aman-dreny sasany henoko reo miresaka fa misy manao 5000 dia zay mahatonga anakay miteny hoe mba sidina fizarana re ty cachebouche ty mandra-pahatana tena hoe azahonay cachebouche lamba zany ho an'ny zanakanay sotra tompoko. Fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana ny fiparitahany valanaretina no antony tsy maintsy anaovana arovava sy orona ary tsy raisin'ny sekoly ireo mpianatra izay tsy manao azy tamin'ity androandroany ity. Raha vao tsy mitony tsy manao cachebouche dia tsy mandray izay mpianatra zay verina mody aloha izy dia velo ny ankizy rehefa ohatra hoe mafanafana hoditra dia tsy maintsy mandrefa napahakevitra zay manantso an'ilay ray aman-dreny maka an'ilay zanany mody any an-trano. Efa teneny moa ny ankizy hoe rehefa ohatra ka tsy azoazo ny vatana dia tsy mandeha makaty an-tsekoly fa mandeha manantona dokotera. Ny dia zay zao ny atao hoe tsy maintsy manasa tanana amin'ny savony raha vao misakafo na avy mivoaka mila madio misaika zany zao naverimberina ny amin'reto ankizy ireo satria misy tsy mahatsapa an'izany zavatra zany mihitsy dia zany manezaka mampianatra andreo an'izay zavatra zay. Dia manentana ny ray aman-dreny rehetrarehetra izay manatitra zaza ato amin'ny PP Mabibo mba hanao arovava sy orona mba ahafahantsika misoroka sy miaro sahady ny aretina mpox izay aretina lazaina fa mifindra dia misindra ary mamono raha tsy voatsabo. Hatramin'ny omaly alahady fa 4 ny volana janoary 2024 27 ireo tranga mampiahiahy voaray teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga 27 ny tranga tsotra 9 no misy fahasarotana ary mbola mijanona ho 5 ny voamarina fa mitondra n'ilay tsimoko aretina ny Andrandrajako hanitra terina trany ny tokony hanarahany rehetra ny fepetra ara-pahasalamana dia ny fanaovana arovava sy orona fanasana tanana amin'ny savony matetika tsy fifampikasohana amin'ireo olona hita fa misy an'ilay soritra aretina dia ny fibotsibotsiana ny hoditra ny fisin'ny atody tarimy eny amin'ny elakilabatana fiakaran'ny maripana sy ny anganandoha lava ny fanaintainana sy ny faharerahan-dava ary ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana misy hery fiarovana sy be otrikaina. Fa eny mangarivotra Kazobe kosa no napetraka ny sakana ara-pahasalamana isorohana ny fiparitany aretina ny Andrandrajako tsy hiditra eto Antananarivo efa vonina amin'ny fandraisana sy ny trano fiboahana ary ny fiara fitondrana marary ny hopitaly eny Kazobe tsanavana taksi borosy na fiara tsotra ny fisavana sy ny fanamarinana ara-pahasalamana fa voasakana avokoa fanampanazavana. Ramazenga no voalaza fa nahitana tranga voalohany tamin'izany resaka mpox izany dia mitaintaina ireo ny ataontsika ponina amin'ireo lalana izay lalovan'ny fiara izay avy any Majunga rehetrarehetra. Anisan'izany moa zany ny faritra Analamanga izay adidinay dia izay no antony mahatonga ny hoe fotoana tahaka izao sy ny zava-misy tahaka izao no tsy maintsy ahitana soritra fa mandray ny fepetra manandrify ny tompona andraikitra isa tokony sy isa-tsokajiny. Vavahady hidirana amin'ny faritra Analamanga ny eto Kazobe dia ilaina araka izany ny fandraisana fepetra mba ahafahana mirassurena manome toky ny vahoaka ao anatin'ny faritra Analamanga fa efa misy ny fepetra raisina. Tsy maintsy mahazo fisavana ny fiara mandalo rehetra satria
io tsy misy hoe taxi brosy ve sa voiture tsotra mitondra an'le izy fa rehefa olombelona eta dia mitovy daholo ny fifindrany misy ny ambulance izay voanamen'ny fanjakana voatsiely io a izay mipetraka eo a hitondra an'izay olona aiahina ary tsy maintsy apetraka atsika aiboka zay olona aiahina misy an'izany zavatra zany dia efa misy mitoerana iboan'izany olona zany efa vonona daholo ny fitondram-panjakana ary raha misy sanatry izany ny tratran'izany aretina zany dia alao lazaina fa maimaim-poana horaisin'ny fanjakana tanana ny fandraisana ny fitsaboana an'ireo olona reo. Isany tao anatin'ny doka fohy vetivety isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa. Aza misaraka aminay ary. Yaourt brassé chocolé, Marie et Thierry. Cette année, moi j'aurais aimé que papa et maman ils font vacances à Dubaï. Dubaï? Mais cette année, Cosmos il fait son gagnant et il va partager son lot avec mes pays en voyage pour 2 à Dubaï. Chez Cosmos, Noël sera grandiose cette année. Pour tout achat du 3 décembre 2025 au 18 janvier 2026, participez au Super Tombola sans lot, sans gagnant. Premier lot, des vacances pour 2, tout frais payés à Dubaï. Deuxième lot, TV TCL 85 pouces. Troisième lot, réfrigérateur side by side. Quatrième lot, salon complet. Cinquième lot, moto 5K. Sixième au centième lot, 95 bons d'achat d'une valeur totale de 30 millions d'arias. Cosmos est trop génial. Maman, papa, on y va? Cosmos, votre partenaire de confiance. Avy amintsika manakareto rong tranombarotra lehibe indrindra eto Madagasikara. Ampitan'ny Karasin Investion de Paul Tanambao izy zany ao. Fanaka, TV, speaker, finday, électroménager, solosaina, imprimante, outillage, fampiaingona tragno, fikarakarana volo, moto, bisikleta, tuk-tuk, kilalao. Ao amin'ny Cosmos avao koa ny entana fanta-daza originaly, service après-vente azo antoka, fanaterana maimaim-poana, garantie hatramin'ny 2 taogna. Misy promotion fanokafana ny lakamisy 12 hatramin'ny 17 janoary. Misy fihenam-bidy hatramin'ny 17 isan-jato amin'ny entana sasany. Cosmos, votre partenaire de confiance. Yaourt brassé chocolé, Marie et Thierry. Ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafapo hatrany ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany, fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Yaourt brassé chocolé, Marie et Thierry.
ataovy mamiratra kokoa ny fety ararotondray ary ny promo noely kalitao mandona be sady misy kado hatramin'ny 1 janoary 2024 mividiana gamme ZTE A36 A76 4G sy A76 5G dia mahazoka to support téléphone na sac banane na écouteur sans fil miampy câble USB 3 en 1 miampy bonus 5 GB zao izany rehetra izany manomboka amin'ny 269 000 ariary monja araroto fa mandalo mora eny amin'ny asitoro ny fotoana tapany faharoa fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao ny enaronjato ariary ny vidy solika nanomboka androany raha toa ka nahitana fiakarana kosa ny vidiny gazoil sy ny solika fandrehitra araka ny noty navoakany teo anivon'ny ofisy malgasy dia hydrocarbure tokony isy ny drafitra apetraky ny fanjakana ifehezana ny vidiny manoloana ny mety fiovaovany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny nambara ny paitoekarena rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay nidina ho 7.6 ariary ny litatry ny lasantsy raha toka 7.7 zany tamin'ny desambra 2024 izany hoe nahitana fiainana 200 ariary ho an'ny gazoil lasa 7.7 ariary ny litatra raha toka lasa 1.7 ariary teo aloha izany hoe nahitana fiakarana 10 ariary ary ny solika fandrehitra niakatra ho 2.3 ariary ny litatra raha toka 7.7 teo aloha izay nitombo 30 ariary feno heritaona amin'ny ity volana janoary ity ny fampiarana ny mécanisme d'ajustement automatique des prix de carburant ho fampifanarana ny vidiny tena izy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ataony kasy tao anatin'izay heritaon'izay nahitana fiainana latsaka kely ny ariary ny fidinan'ny lasantsy izany hoe mandidina ny 705 ariary ny vidiny ny volana desambra 2024 ka izao niaina ho 7.7 amin'izao fotoana izao ho an'ny gazoil nahitana fiainana mandidina ny 300 ariary 704 ariary ny vidiny ny volana desambra 2024 ka izao lasa 7.7 ariary izao ny solika fandrehitra kosa no nahitana fiakarana 10 ariary teo anatin'ny heritaona izany hoe raha mandidina ny 404 ariary ny volana desambra 2024 ka niakatra ho mandidina ny 503 zany ankehitriny nanambara ny paetoekarena fa teo anivon'ny sehatra ny santapitaterana sy famatsiana no nisy akony tamin'ny fiovaovan'ny vidsolika teto amintsika ny atsika aloha tsy tena coût de production fa tsy sanda-pamokarana fa coût d'approvisionnement na sandany fitaterana sy ny fitsinjarana azy ary ny faharoa manarakarak'izay dia eo amin'ilay ataontsika hoe ny toetoetra ny tsena sy ny cycle sy ny sisa zany fa hita aloha zany hoe mba misy fiatraikany aty amin'ny fanjifana le izy zany dia rehefa tsy maintsy mividy foana tsika zany dia tsy maintsy mividy na morana lafo dia tsy tena misy an'izay ataontsika hoe le vokatry le tolotra sy tinady ara-teoria amin'ny toekaren'izay tsy afaka manapa-kevitra samirery ny vidsolika eto Madagasikara isika ka miankina amin'ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ilaina noho izany tokony ametrahana ny drafitra ara-pitantanana ifehezana ny fiovaovan'ny vidiny raha ny fanazavana jery hoe aizava manana ividianana tsika amin'izay manko mba hoe raha sendra tapaka tampoka ny chaîne d'approvisionnement any atsimo dia mba afaka mividy any avaratra tsika ohatra izay ny anankiray fanoloany dia ny ataoko hoe ny manao karazana fifanarahana ara-diplomatika mihitsy ny amin'ny tsy maintsy anasiana ny chaîne d'approvisionnement foana zany mandritra ny ataoko hoe fotoana mba maharitratra mba ahafahana mistabiliser ilay ataontsika le approvisionnement dia rehefa mba miova fotsiny vidiny vao ataoko hoe mba misy fiatraikany any amin'ny vidiny aty atoerana le izy ary no fatelo anankiray dia hoe ny tsika mihitsy no manomboka mitrandraka ny sy manodina ary mitsinjara eto anatiny zany tsy aiviny tsy tokony ohatra ny 200 ariary ny fiakarany na ny fijinany vidiny solika araky ny fepetranapetraka anamaivanana ny fiantraikany
trangam-piarahamonina kosa indray trano iray no nirodana teny Ambatomitsangana atsinanany Lahaute-Ville omaly alina olona iray no tototry ny tany nandritra izany saingy avitra soamantsara ny ainy raha ny fanazavana Rina Fitiavana. Omaly alina tokony tamin'ny 110 tany hoany no nirodana any ampan'ity trano iray teny amin'ny faritra Ambatomitsangana atsinanany rova amin'ny Lahaute-Ville ity no ny fahabetsahany rotsakorana sesesy. Eo ihany koa ny fahateran'ny trano izay nataona maro no ny orina no antony nampianjera azy raha ny fanazavan'ny rony Anatrymaso sy ny fianakaviany niaram-boina. Vokany olona iray no taraiky tototra tao izay naharitra ora roa ny nisokirany mpamonjy vonazy avitra soamantsara ny eny saingy naratra ny tenany. Ankohonana misy 7 no niaram-boina ka tsy manan-kelofana izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny nampirodina ny trano zany a ny tafo efa hitanareo moa ny trano fa trano tolo de vokatsy le orana natonga an'le hoe trano niletika tapoka. Tsisy nenana foy fa nisy ny naratsa ny ray ihany le zokiko ihany naratsa de ny tana moa vo tanany sy ny tonga ny vo de zay moa ny zava-misy. Ny antsoavo amin'ny tompona andraikitra zany de mangataka izay mba hoe mba jerena akaiky ny momba anay satria tsy manan-kelofana ry zareo de le naratra sady tapaka ny tanany de tapaka ny tongony tsy afaka miasa izy de manetana zany mba hojeren'ny fitondram-panjakana mba akaiky ny momba anay satria na ny entana tato zany tsisy ny raisina fa tototry ny tany daholo de ny asa fivelomana tsy misy zao moa zany de mbola sahirana mikarakara ny fikarakarana an'izao zavatra zao tsy manan-kelofana. Ny faharoa manarakaraka an'izay ity trano ity zany de tena antitra tanteraka tokoa satria mpahandro ndrandrenam-pony merina ny tompony izy io. Fianjerany ny trano voalohany tranga teny amin'ny faritra avo eto Antananarivo ity tranga omaly ity. Tranga izay tokony hanaitra ny mponina Tandindimdosa sy fitondram-panjakana andray fepetra mialoha isorohana ny loza. Zay evina trano manodidina 500 eny eo ao anatin'ny faritra mena Tandindimdosa ina ianjeran'ny Vadobe izay mitritra eny amin'ny faritra avo manodidina ny rova Manjakamiadana ity. Fazary lasa fazara ny ankamaroan'ny malagasy ny mionina amin'ny antsoatarby sy ny SMS amin'ny fiarabanany iray aman-dreny tratra ny taona vaovao rehefa tontona tahaka izao. Ny mahakasika izay indrindra no resana tao anatin'ny zanam-panjarana kopy anao amin'ity alina ity. Ity zanam-panjarana ity izay anjara biriky ny Kolo TV FM amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena. Onona saina. Kopy anao. Allô? Salama dada. Ye, arapaina aloha natratra ny taona. Mbola repotrebotra kely amin'ny fanomanana ny fanadinana fa manao fanadinana koa manko izay io. Tena miala tsiny, voasaiky tena anao an'izay mihitsy fa tena miala tsiny rehetra dada fa tena tsy afaka midina any a. Aza malahelo moa rehetra dada. Alolo iatsondra bailina aloha fa am'izao taona vaovao zao mba mody valala fomba kely aloha mibandro atsy sahirana kely tsika. Allô? Za ihany rabailina. Tsika milamba daholo tsika ty ka mbo kely salama ny forme daholo reo tsisy atahorana. Fa zao ero ho zay mihitsy ka zao zao taona vaovao zao de miaraba rabailina zany zay alokanana tsika fotoana manokana io laka rehefa tsy io azo atao foana na rovile tsisy tonga mandehandeha any ambanivohitra an'izany ranga mipro miaraka amin'ny ankizy zao aty mbola milay be amin'izao taom-baovao zaoko. Laha hoatsona fotsiny eny ranga dia sy vita fa tsy. Allô? Tsy mandeha koa ary ny telefoniny. Allô, atao message ihany e. Efa niantso fa izy ny tsy nandray. Allô, atao alefa message. Arabaina nahatratra ny taona dada. Nisy 20 kely nalefako any mba ataonareo kosoma kely. Zay fa mirary soa e. Taona sahala amin'izao dia tsy tonga ty ambanivohitra kory ny ankizy amin'izao fa dia mionona fotsiny amin'ny telefônina mba hiarabaray aman-dreny.
raha raha tokoa ty teknôlôjia tika dia sorata anaty ny firaritso dia ny araboly ny firariany ray aman-dreny nefa dia mba ho vanginy mirary fahasalamana mahita mason'izany ray aman-dreny zany saingy amin'izao dia noho ny fivoarany dia adinony ty ambany voatra ty ny ray aman-dreny hatramin'roviana nefa zany dia tsoraka izy aloha dia mamangy amin'ny fahoriana etsana raha dadafara tena etsany ty président zao aloha ahoana ndray dadafara mangina aloha sy ny alcool anse ty tena tsisy fanajana ray aman-dreny zao ny zavatra mba ampitaiko aminareo rakizy nareo mitovy zao dia iny rainareo iny miady ho anareo ny atafitanareo mitsinitsy ny avinareo miady rery tamin'ny fahafatesana raha tsy nisy ny président nge ny mpitandrefany raha tsy nisy ny président karakara azo tao dia asa tsisy nafantatra fa dia asa zay nefa ranony razana tao ao izy moa fa mbola hiditra ao tsika rehefa avy eo fa mba hanafatra faratra ao nareo rakizy dia ity manaika fa ekena fivoaran'ny teknôlôjia tsy azo elana tsoa zany tsy azo hidivirana tsoa zany efa tandra vadikoditra amin'ny fiainantsika kehitriny fa tadidio nefany manana ny fahendrentsika tsika malagasy ianao fiezo ajao ny kolotsaitsika fanajana ray aman-dreny dia na dia nitsidika ny raba ny rainareo tao anatina tongotaona raha ve nahatratrarany ty taona ity dia tsy nataonareo fa rehefa maty izy dia tonga ty nareo vatana mangatsika sisa dia hoy aho hoe tsy kivy araka izy mananatra ampitao amin'ny namana rehetrarehetra any ajao mandrakariva ny ray aman-dreny fa anenenana ny tsy fanajana ray aman-dreny sotra vetsaka dadafara dia misaotra ranga président akasitrake ka andao alijery dada olontsikaareny asiana makaty ambany voatra tsy fa azafalilikilika koa ranga fa inona ko arina nareo zany drobavy oko zay rakizy tovy azoko mihitsy nareo kopinao zay fa maro ny ezaka vita sy azo tsapain-tanana amin'ny fanavozana eto Madagasikara ho ny ampanjaka Antesaka Telotroka raha nanao fanambarana miaraka ireto farany izay nangataka ihany koa ny fijerena manokana ny fahatrivangain-drano natao ankilabao nandritra ny fitondrana teo aloha ka eto Andriatsilavo. Amin'izao fiandohan'ny taona 2024 izao mahavelom-panantenana ny ezaka vita ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika hoy ireo ampanjaka Antesaka Telotroka, Zafimananga, Rabeva, Zafimahavaly ao Vangaindrano. Maro ny ezaka sy azo tsapain-tanana hoy izy ireo nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Finganiny amin'izany voalohany gn'asony ny fiverenany ny mpiasa-panjakana izay efa very hevitra tokoa teo amin'ny fitondrana teo aloha anisan'izany ny sendika indrindra ny mpampianatra izay niverina ny gn'asony. Faharoa ireo olom-boafity izay hita fa nanara-drenirano teo aloha ka sy hita gn'asony ka kehitriny noho ny fanavaozana dia niverina gn'asony ny olom-boafity. Fahatelo izay zo fototra ny aingan'nytolona izay hita akehitriny ny zo fototry ny olom-pirenena afaka maneho hevitry ny tsirairay. Ny fahitanao ihany koa ny tokony hanavaozana ny fisiany ny fisinjaranam-pahefana tena izy izay efa nasehonao tokoa amin'izao fotoana zao ny nampiakaranao anazy 420 isanjato isake faritry sy isake commune izay hita fa 4 isanjato any izany teo aloha. Ankilan'izay naneho ny fahavonona ny tondra ny anjara-biriky amin'ny fanavaozana herisontsika amin'izao fotoana izy ireo ary mangataka ihany koa ny jerena manokana ny faritry Vangaindrano. Andritry ny fitondrana teo izay nitondrany Andriamatoandro Razoely dia voahidy tanteraky ny district ny Vangaindrano sy nisy fampandrosoany teto na ara-foto-drafitrasa izany na ara-kolona sy mba nivanginy koa aza raha mba nisitrika ny faritra Simosignana izy dia teo amin'ny district ny Vangaindrano Farafangana ihany izy dia niverina ka mangataka anao Andriamatao filohan'ny fanavaozana Andriamatao Renginirina Mikael mba hisitriky sy hamandry an'ity district ny Vangaindrano matoky anao izay district ny Vangaindrano izay soloatenan'ny mpanjaka Telotroka amin'ny foko Antesaka eran'ny Madagasikara. Ankoatriny ao Vangaindrano manantena fiovana sy fanavaozana marina ny faritra tsirairay avy eto Madagasikara ka tsy hisy intsony ny fanaovana zanak'ala hafa fa miara-misalahy sy mifanome tanana ny rehetra. Ny tombontsoa ho an'ny be sy ny maro sy ny firenena iray manontolo no katsahana amin'izany raha ny fanazavana voaray.
ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Nicole TV indray ary. Maro ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Nicole TV tamin'ny ity androany ity. Sationany ny fahitana ireo razana misarotsy tanandritry ny farendrian'ny leilaka natao vaibe, RN5 ny farany herinandro teo torian'ny fanovana fombafomba. Ny molotra ambonin'ireo niarambona izay samy nisy zavatra nihinana avokoa ary samy nandeha tamin'ny fotoana nahitana ny razana. Mbola ho vaibe hatrany, efa mandeha amin'izao fotoana ny famerenana ny baka fiampitana izay lasan-drano amin'ny toerana, maloana ny fahasimban'ny fotodrafitrasa vokatry ny herindrano. Misy ny fiara-miasa akaiky eo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa sonoa miandraikitra ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy mba hanafainganana ity asa ity. No mamafisy ny tompony andraikitra, fankoatra ny famerenana ny baka amin'ny toerany, dia izany koa ny fanamboarana ireo fahasimbana rehetra hita maso, ka tombanana ho vita sy ho azo ampiasaina indray ity fotodrafitrasa ity atao anatin'ny fotoana fohy, hamana ny olana ny fifamoivoizana eo amin'ny lalam-pirenena fahadimy, mampitohy ny manana ravaratra sy toamasina. Maloana ny fisian'ny endran-drajako na ny MPOX eto amin'ny firenena kosa indray, nanapa-kevitra ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, fa tsy maintsy manao ary vava-orona ireo mifanerasera ny anivon'ny université, ireo sekoly, ireo ivon-toeram-pikarohana ary foibe mpampianarana momba ny fampianarana ampitaindavitra eto Madagasikara. Tanjo ny fepetra noraisina ny fisorohana ny fiparitaan'ny MPOX eto Madagasikara. Mikasika ny tapanankalozana vola kosa indray, miendanja hatrany ny sandan'ny ariary manoloana ireo vola vahiny, indrindra ny euro amin'izao fotoana. Efa tafakatra 7,7 ariary ny euro amin'izao fotoana, raha toka 7,7 ariary ny iray dolara, araka ny taux de change navoaka ny banky foibe ny Madagasikara androany. Mahatratratra amin'ny 2,000 euro, na 1,910 tapitrisa ariary ny kilao ny lavanila amin'ilay karazany tena be mpitady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao fotoana. Tsy manakaiky ny antsasaka io vidiny io akory anefa ny vidiny lavanila miala eto Madagasikara, izay mamokatra manodidina ny 700 ny lavanila eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, araka ny vaovao notanteriny gazety frantsay TF1 Info. Ny fahapotehan'ny sehatry ny lavanila teto Madagasikara, indrindra nandritry ny fitondrana rajoelina izay nahita fa tsy nitsantotongana. Ny vidiny lavanila maitso izay tafidina 400 ariary ny iray kilao tao mandry tsara, tamin'ny fotoana nanokafana ny tsena ny lavanila tany an-toerana ny 20 aogositra 2022 lasa teo. Efa nisy ny fifampidinian'ny ny fitondrana ankehitriny tamin'ireo mpisehatra tao sambafa, ka nisy ny famahana ny olana ary voalaza fa efa nisy fiatsarany ny vidiny lavanila ankehitriny. Ankoatra ireo, tafakatra amin'ny dingana famarana natao any benay ny ekipa malagasy eo amin'ny taranja Techbot Robotic Challenge, raha ny hita tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Nicole TV hatrany. Miantso tolo-tanan'izy ireo hiatriana izany. Ny teti-bola ilaina hiatriana ny fifananana ny benay izay manodidina ny 10,000 euro, raha ny antso nataon'ireo ekipa pirenena malagasy. Nandefa hiraka eto Madagasikara ny filoha Amerikana Donald Trump iona amin'ny filohampanjakana ny Colonel Michael Randrianirina. Raha ny fantatra, aharitra 2 andro ny faharetan'ny hiraka ho tanteran'izy ireo eto an-toerana, ka andrasana ny tatitra ofisialy momba ny dian'izy ireo. Maresaka avy any ivelany kosa indray any Venezuela, i Delcy Rodriguez no voatendro filoha-mpisolo-toerana ny toerana mandritra ny 90 andro amin'izao tsy mahaeo amin'ny fitondrana ny Nicolas Maduro izao, araka ny baiko avy amin'ny fitsarana avo ao Venezuela. I Nicolas Maduro izay no tanana amponja ao New York, ary niakatra fitsarana ao an-toerana androany no ny resaka trafika na zava-mahadomelina. Nanaiky ny fametrana ny Delcy Rodriguez ho filoha-mpisolo-toerana ny tafika Venezuela, araka ny nambarany General Vladimir Padrino Loez. Takin'izy ireo kosa ny famotsoran'ny Amerikana tsy misy atakandro ny filoha Nicolas Maduro. Dia ny maresaka avy any ivelany indray tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity, ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray.
Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Za présenté Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Za présenté avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.